manontany ianao inona no vahaolana amin'izao ady saritaka izao. Tsy ho vaoliako izany fanontaniana izany androany. Hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha mbola teto an-tany izy, mbola manana zavatra maro ilazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Azoko antoka namany Ismaël fa anana vahaolana koa ny mpiaino antsika raha tanteraka aminy ireto fepetra ireto. Mahay tsara ny soratra masina izy, mandray an' Jesosy ho tompony sy mpamonjiny izy, dia mahazo ny fanahy masina, satria am'izay ary am'izay ihany izy vao ahafantatra ny dikany zava-mitranga ankehitriny, tsy eto Madagasikara ihany fa eran'izao tontolo izao. Am'izay izy ary am'izay ihany vao atsapa fa hiverina tsy ho ela Jesosy. Raha ny lafiny ara-pitondrana, ara-pitantanana, ara-pahefana no lazaintsika teo hoe misafiritaka, dia miakatrakatra koa ny hafanana Andriamatoa Raintsoanary any amin'ny tontolo raha toe-karena moa zany zao anisan'ny nahavariana koa fa tena miditra antsehatra lalina. Ny sosialy moa io dia fe raha mahita tamin'ny 1 mety eo ny akatsehatra ny mpandraraha eo anivon'ny GEM, ny SIM, ny FIVPAMA, ny tranobe ny tantsany laza fa tsy alohany mivantana amin'ny fanjakany intsony ny etrany fa apetrany amin'ny kontom-bola manokana. Araka ny fanazavan'izy reto moa dia hoe mba ho fanairana, satria raha ny fijerin'izy reto zany dia tsy misy fanjakana intsony eto Madagasikara. Atevitra be no nitranga tao aorianan'izay, ao no hoe manao politika ve mpandraraha, fanakorontanana ve zao, ao no miteny hoe tena voamarina tokoa fa dia tena misy krizy anatiny ilay politika ka mahatonga mpandraraha ho tonga mitranga ny zavatra tahaka antony. Inona Andriamatoa Raintsoanary no azo andikana ny fihetsiky ny mpandraraha tahaka an'izao fanakorontanana tokoa ve, fandemina fanjakana ve, sa inona no mety azo anazavana an'izay? Misaotra anao namany Ismaël. Araka ny voalazanao teo, tsy eken'ireo mpandraraha raha mbola hitohy izao fahampoteny toe-karena sy ny sosialy eto Madagasikara izao. Ho mariky ny asosorany tsy nipetrapotsiny izy fa nanapa-kevitra fa tsy andoha etra amin'ny fanjakana intsony fa apetrany amin'ny kontom-bola hafa ny vola etrany. Tamin'ny voalohany tao amin'ny caisse de dépôt et de consignation saika nametrahany azy. Taty aoriana any amin'ny kontom-bola vaovao natao hoe compte séquestre no nametrahany azy, compte sokafany amin'ny anarany GEM. Izao no magaga namana Ismaël amin'ny zavatra ataony ireo mpandraraha tsy miankina ireo. Manao izany hetsika izany izy ireo mba hiantso araka ny filazany ny hery velona rehetra amerina ny fanjakana tandalana eto Madagasikara, amerina ny fanajana ny demokrasia amin'ny fanaovana fifidianana marina mangarahara sy ekeny rehetra. Rehefa resaka fifidianana tahaka izany moa dia efa resaka politika izany. Dia izao ny fanontaniana apetrako. Fahefana avy taiza no ahafahan'ny mpandraraha tsy miankina mitaky fanaovana fifidianana ka manao takalonaina ny volam-panjakana amin'ny fametrahana ny volan-ketra any amin'ny kontom-bola ny GEM. Eto Madagasikara ihany no ahitana zavatra sampona tahaka izany, satria ny GEM mitsikera ny fanjakana no maka ny toeran'ny fanjakana. Ary vao maika ampirongatra ny tany tsy tandalana izay lazainy fa hiadiany ny vola etra apetraka any amin'ny kontin'olon-tsotra. Faly izao ireo olona tsy mpandoha etra. Vao maika tsy andoha etrany izy ireny dia ilaza fa efa napetrany any amin'ny tahirin'ny GEM ny vola etrany. Dia milaza tsy nanontaniana Ramatoa Ali Bridi, filohan'ny Banque Mondiale eto Madagasikara, nanome rariny an'ireo mpandraraha tsy mandoha etra ireo. Hoy izy tao amin'ny Radio France Internationale tamin'ny 20 Jona. Ny asan'ny fanjakana dia mamorona tontolo afaka mampandroso ny sehatra tsy miankina. Tsy izany hoy izy no ataon'ny fanjakana malagasy fa raisiny ho mpandoha etra fotsiny ny sehatra tsy miankina fa tsy loharano mpandrosoana. Zany anaovako hoe manome rariny ny mpandraraha tsy mandoha etra Ramatoa Ali Bridi, filohan'ny Banque Mondiale eto Madagasikara. Tsy manaiky izany ny DGI, Direction Générale des Impôts, dia mampitandrina fa rehefa tonga ny daty tokony andohavan-ketra
ho saziny araka ny lalàna ny orinasa rehetra na iza tsy nandoa ny etrany any amin'ny kitapom-bolam-panjakana ara-potoana satria ozy ny DGI tsy afaka aka ny toeran'ny fanjakana ny mpandraharaha tsy miankina. Za tsy milaza mihitsy fa mahafapo sy tanteraka ny zavatra ataon'ny fanjakana tsia fa izao no tiako lazaina. Raha tsy tianareo mpandraharaha ny fanaovana politika eto Madagasikara dia ny zavatra ataon'ny mpitondra ankehitriny miady an-trano avelo ny asa fandraharahana dia manaova politika koa ianareo fa azany toe-karem-pirenena no korontanina satria iankina ny NDB ny firenena ny fandoavan-ketra. Ary sariparo amin'io ny mpitondra fanjakana rehetra hatramin'ny ireo mpitondra fanjakana ambony indrindra eto amin'izao tontolo izao satria anisan'ny zavatra nodininy ireo filom-panjakana G8 izany tamin'ny fivoriany fa 7 nataony tany Irlanda afakomaly. Dia Andriamatoisany sy Ramatoisany Stephen Harper, Premier ministre du Canada, François Hollande, filohan'ny Frantsa, Ramatoa Angela Merkel, chancelière ny Allemand, Andriamatoa Enrico Letta, président du Conseil italien, Shinzo Abe, Premier ministre japonais, David Cameron, Premier ministre anglisy, Vladimir Poutine, filoha Rosiana, ary Barack Obama, filohan'ny États-Unis. Raha tsy nitovy hevitra izy ireo mikasika ny fandaminana ny ady an-trano any Syrie, ny ombon-kevitra kosa izy valy mianadahy na nameloka ny olona rehetra tsy mandohetra mivantana amin'ny fanjakana ka mametraka ny vola etrany any amin'ny konty hafa. Ny filazany azy moa évasion fiscale. Hoy ny Premier ministre anglisy afakomaly nisy olo vava ny G8. Tsy azony ekena mihitsy ny olona tsy mandohetra ka mampiasa rafitra mifangaroaro na akora pokaty. Za mahita namany Ismaël fa misy atidoha lehibe mikotrika ady an-trano eto Madagasikara sy mandrindra tetika fandemena ny fanjakana malagasy. Zany no atao hoe déstabilisation satria misy etsika fanakorontanana maro miara-mitranga eto Madagasikara ankehitriny. Tsy mandohetra amin'ny fanjakana ny mpandraharaha. Misy fitokonana miverimberina etsy sy eroa. Nilazanao etsika mahiry-vaika ireo kandida 7 hanonga-panjakana. Nisy namaky ny banky BMOI talata maty omaly. Araka ny JDM tamin'ny 9 jona. Nisy trakta ny ely tany Antsirabe tamin'ny 10 mai. Milaza fa isy OPK atao atoato. Araka ny gazety Telonorefy tamin'ny 4 jona nampiditra miaramila amina rivony eto Madagasikara ny Frantsay. Araka ny gazety La Nation tamin'ny 4 mai mampirisika andreo teratany masovoy frantsay mba homelo izy ireo indrindra ireo mipetraka eto Antananarivo. Mety isy korontana hitranga hoy ny masovoy frantsay satria ny filoha-rajoelina efa maimbo tafiditra anisan'ny ireo kandida 170 navoaka ny CES. Mahavariana hoy ny gazety La Nation fa i Frantsa foana no firenena tandrefana miantso ny teratany homailo. Izany no nataony farany teo tany Tchad sy tany Centrafrika sy amin'ireo firenena afrikanina miteny frantsay. Tsy mba manao toy ny frantsay ny amerikanina sy ny firenena tandrefana rehetra. Toa efa malala mialoha zavatra mety hitranga i Frantsy hoy gazety La Nation. Noho izany averiko indray ny zavatra nolazaiko tamin'ny 7 avrily lasa teo. Matoa nantsoy ny fitondrana frantsay tampoka ny masovony Jean-Christophe Béliard malemipaika nosoloiny any François Golblat be vava sy voninkiady. Matoa nampiditra miaramila amin'arivo eto Madagasikara ny fitondrana frantsay. Matoa no amafisiny frantsay ny fefiny masovony eny Ambatomena lalana Jean Jaurès. Izany rehetra izany dia mampiseho fa miomana hiatrikady ny frantsay eto Madagasikara toy ny nataony tany Côte d'Ivoire. Ny opération Betsbourg eto Madagasikara dia mitovy amin'ny opération Licorne tany Côte d'Ivoire. Ny Sénite Tarindramatoa Tala dia mitovy amin'ny CEI, Commission électorale indépendante tany Côte d'Ivoire. Ramatoa Béatrice Atala dia mitovy amin'ny Youssouf Bakayoko. Andriamatoa Fano Rakotondrazafy dia mitovy amin'ny Bamba Yakuba. Ny sisandrasana izao
dia niady an-trano ateraka ireny korontana inena ambolena ireny dia ho tonga eto ny miaramila misatroka manga ny firenena mikambana hiaro ny vahiny amin'ny fankahalany malagasy toy ireny ny tranga teny tsara masay ireny. Raha vaky eto ny ady an-trano araka zavatra kotrehin'ireo vahiny ireo dia tonga eto ny MINUMAD, Mission des Nations Unies à Madagascar, anampy ny opération Betsiboka toy ny MINUSI, Mission des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, nanampy ny opération Licorne tany Côte d'Ivoire. Dia ovana ONUMAD, Opération des Nations Unies à Madagascar, izany MINUMAD izany mba aka ny toerany tafika malagasy toy ny nanovanana ny MINUSI ou ONUSI, Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire.